amintsika rehetra indray ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Alohanantsika ho fiantsoana sy fiderana ny tompo, ny salamo 120 manomboka eo amin'ny 9:5 hatramin'ny 9:10. Salamo 120 9:5 hatramin'ny 9:10. Dia hitsangana isika idera sy hanome voninahitra ny tompo. Hoy ny mpanao salamo: inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka-lehany tsy ho voaloto? Fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no tadiavako anao, azavela hivily hiala amin'ny didinao aho. Ato am-poko ny raketako ny teninao, mba tsy hanontako aminao. Isaorana anay ianao Jehovah, o ampianaro ahy ny didinao. Ny molotro no nentiko ny laza, ny fitsipika rehetra naloko ny vavanao. Ny lalan'ny teny vavolombelonao no hifaliako, tahaka ny faliako amin'ny arena rehetra. Ny didinao no saintsainiko, ary hodiniako ny lalanao. Ny didinao ny ravoravoko, tsy ho adonoko ny teninao. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa nentinao tamin'ny tananao mahery, notohananao, notarianao, tonga soa hifanatrika aminao indray amin'ity fotoana ity. Misaotra anao izahay fa nitovinao ny fanerinay sy ny etaetanay ao am-ponay mba ho tafaombina aminao, ary ianao hanaisitra izay rehetra mampisaraka anay aminao. Dia nerika sy ny fahadisoana tamin'ny finiavanay sy nanaraka ny sitraponao. Eto koa no hanamarino fa eo afovoan'ny fiangonana izay mivory amin'ny anaranao ianao, ka dia irao ary ny fanahy masina mba hatanteraka izany. Dia ilay fanahinao masina koa no antenainay hitarika anay amin'ny famakiana ny soratra masina, amin'ny fandalinana ny teninao. Ahatonga izany ho fiainanay ary hamelona anay amin'ny finoana. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny anjara mofinainantsika amin'ity anio ity dia ny Romanina 10 manomboka eo amin'ny 5 hatramin'ny 10. Romanina 10 5 hatramin'ny 10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe: aza milaza ao am-pona hoe iza no hiakatra ny an-danitra, dia ny ampidina ny Kristy izany. Na iza no hidina any amin'ny lalina, dia nampiakatra ny Kristy avy amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny, dia ao am-bavanao sy ao am-ponao. Dia ny teny amin'ny finoana izay torianay. Satria raha manaiky an'i Jesosy Tompo, amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no hinoana ahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no hanekena ahazoana famonjena. Amen. Ray Masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo, ao anatin'izao fiarahamandinika soratra masin'izao tokoa no hitala honay ny asan'ny fanahinao masina, mba nomezana ho anay ny zotom-po sy ny hery, ary hanatanjahanao indray ny finoanay fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hiaripetraka isika ry havana. Dia ny ampelantanantsika ny taratasy taridalana izay arahantsika amin'ny fandiniana soratra masina. Bokin'ny Romanina no manoloanantsika. Mahafinaritra amin'ny fitarihan-teny amin'ny ohatr'izao moa dia efa tokony ho haintsika daholo izany ny Baiboly manontolo. Inona no lazain'ny Romanina? Inona ny fantatsika momba ny bokin'ny Romanina hatreto ary? Ny fanamarinana amin'ny finoana, ny fampianaran'ny mpanoratra ny amin'ny hoe fanamarinana amin'ny finoana. Dia hoe tsy misy tsara.
Tsy somary ie mpanota daholo sika rehetra fa tsy hoe zazakely tsy mpanota fa mpanota daholo ny olombelona rehetra tsisy matadidy ny drafitra io boky io hoe na ny drafitra faran'izay mora indrindra ary hoe fizarana roa lehibe ao amin'ny bokin'ny Romanina. Fampianaram-pinoana hatreo amin'ny toko faha 1/10, ny fampiarana kosa ny manomboka eo amin'ny toko faha 2/10 ankoatra ny toko faha 1/10 mirakitra ny fanaovam-beloma sy ny teny hafatra farany. Raha vao miteny bokin'ny Romanina isika dia efa azo lazaina tsy misy fiambahambanana hoe mizara roa lehibe ny boky. Tapany voalohany hatreo amin'ny toko faha 1/10 fampianaram-pinoana, ny tapany faharoa manomboka eo amin'ny 12 ny fampiarana kosa, ny pratika ny finoana. Toko fahatelo tsy misy manana dia iray azy. Bona tsara ny 6/23 fahafatesany tamin'io ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Indrindray mantsy dia tapahantsika eo amin'ilay fahafatesany tamin'io tany io andin-tsoratra masina io fa tsara Maria an'izay dia mangovitra daholo tsika rehetra fa misy toyana hoe fiainana mandrakizay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tena hoe tsy mijanona eo amin'ny fahafatesany fa fiainana mandrakizay raha toa isika ka mandray ilay fanomezana fahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia izay foana ny tadidy io na atao amin'ny testameta taloha amin'ny alalan'ny mpaminany na atao amin'ny testameta vaovao amin'ny alalan'ny soratra navelan'ny mpanoratra amin'ny filazantsara sy ny epistily dia tsy mijanona eo amin'ny tsy fahombiazana ny fiainantsika, tsy mijanona eo amin'ny fahafatesana ny fiainantsika fa raha mamaly ny antson'ny tompo amin'ny fibebahana marina isika dia tonga amin'ny fahamarinana amin'ny fiainana. Tompo tsy fonisy ho very hoy ny soratra masina fa tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Afaka mandroso isika tsy dia zavatra vaovao ny eo ambany masontsika fa nampiana fotsiny ny fototra ahitana fanazavana ny amin'ny filazana ny hoe iza no nanoratra, taiza no nisoratana ary manodidina ny taona firy tany nanoratana azy ity. Dia nampiana kely an'io asan'ny apôstôly toko faha 7/20 hatramin'ny toko faha 20 izany hoe ny soratra ahitana ny fanazavana mombamomba ny taona sy toerana nanoratana. Ny fitarihan-tena ao amin'ny bokin'ny Romanina dia milaza fa i Paoly apôstôly no manoratra ao amin'ny toko voalohany ahitantsika an'izany andininy voalohany sy ny manaraka. Somary lavalava hatrany any andininy fahafito miaraka amin'ny teny fiarabana. Raha vakiana dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy voantso apôstôly voatokana ho amin'ny filazantsan'Andriamanitra izay nampilazain'ny mpaminany raha teo amin'ny soratra masina ny amin'ny zanany izay nateraka avy tany amin'ny taranak'i Davida araka ny nofo ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny famasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tombontsika. Dia makany amin'ilay fiarabana mety mahavantana antsika eto amin'ny fiangonana hoe ho an'izay rehetra mahalala Andriamanitra sady voantso no masina. Tsy hoe ho masina fa sady voantso no masina. Efa masina raha teo izany. Io manampy anio ny asan'ny apôstôly toko faha 7/20 hatramin'ny toko faha 20 izay milaza ny nijanonan'i Paoly taona vitsivitsy tao Korinto ary heverina rehefa tambatambatra ny soratra masina ao amin'ireo toko ireo fa tamin'io fotoana io Paoly
no nanoratra ny epistily ho an'ny Romanina. Any ampovoanpoany amin'ny taridary ampelantanantsika dia anisan'ny anambarany ny fiomanany ho an'ny Roma ity epistily ity, fony izy nipetra-kela tao Korinto. Petra-kela tao izy dia manamboatra ny drafitrasany manaraka indray ary anisan'izany ny andalovany any Roma mialohan'ny ankanisany any Espaina. Inona no antony nanoratana an'ity boky ity? Manazava ny finoana antoko ny famonjena fa tsy amin'ny asa na koa ny lalàna. Efa atao anatin'ny anjara mofinainantsika moa ny hoe nanome ny lalàna Mosesy fa tsy ny lalàna no manamarina. Anisan'ny foto-kevitra atao anatin'ny bokin'ny Romanina izany. Nosoratana koa ity boky ity araka ny voalaza teo mba ho fampahafantarana ny filazantsara ny famonjen'i Kristy ary ho fanomanana ny mponiny Roma handray ny famanginy Paoly ny fiangonana. Nosoratana koa ity boky ity ho fampianarana ny amin'ny hoe fahamarinana avy amin'ny finoana tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ny jentilisa koa. Io moa le foto-kevitra angezabe atao amin'ny bokin'ny Romanina. Anisany ny Romanina 1:1-11 sy 7:10 le misy hoe tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Tena hoe tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ny rehetra ny famonjena. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina dia tsy ho an'ny jentilisa fotsiny fa sady ho an'ny jiosy koa izy. Izany no ahitantsika indraindray atao hoe matetika ny famerenana andinin-tsoratra masina avy any amin'ny testamenta taloha entiny mpanoratra atao amin'ny boky nosoratany ho an'ny kristianina tany Roma. Mariana moa efa nambara tamintsika tamin'ny fotoanandro fa Roma dia ny fiangonana atao Roma dia fiangonana tena nalaza ny amin'ny finoana. Izy sy ny Tesalonianina voasoratra manokana ny amin'izany. Nanandazana ny amin'ny finoana izy ireo ary ny bokin'ny Romanina dia ifotoran'ny protestanta tamin'ny fanavaozana ny fiangonana. Ny foto-kevitra reforme taon'ny tovozina kanefa koa fantatsika fa izany atao hoe Roma izany dia renivohitry ny fiangonana katolika Romanina. Izay ny ankapobeny anao tenin'ny veron-doha dia tsy tafavoaka mihitsy. Drafitry ny boky tsy dia zavatra vaovao koa fa dia averina amintsika ny fizarana antsipitsipiriana. Mariana moa fa rehefa mandinika ireo boky fitarihan-teny isika dia tsy voatery hitovy ny fizarana omen'ny mpandinika. Ity fizarana ity izao dia mety hananany maro amintsika ny fizarana amin'ilay boky dika teny fahaenina, tsy mitovy amin'iny akory izy ity fa somary hafa kely na ny fizarana na ny foto-kevitra. Dia ity ary ny fizarana anankiray natolotra antsika. Efa natolotra antsika ny fizarana tamin'ny dika teny fahaenina fa ity indray dia fizarana anankiray. Ny voalohany fitarihan-teny, fampidirana, ny toko voalohany, andiny voalohany hatramin'ny 17:10. Ao ny teny fiarabana, ao ny karazan'ny fintina sahadiny amin'ny boky, ao ny fanomezana ny foto-kevitra lehibe amin'ny boky, le nolazaina tamintsika tony hoe ny 9:10 sy 7:10. Raha ny dika teny fahaenina dia natokany mihitsy ny toko voalohany andiny 9:10 sy 17:10 ary ny siny lohahevitra anankiray. Ny fizarana faharoa dia ny filazana hoe isika rehetra tsy misy marina dia iray azy. Ny mahameloka ny olombelona rehetra manomboka eo amin'ny toko voalohany andiny 9:20 hatramin'ny toko 7 andiny 20. Manaraka an'izay kosa raha meloka ary ny olona rehetra dia indro ampianarina ny amin'ny hoe famonjena na fanamarinana avy amin'ny finoana. Ao ilay misy filazana hoe fonom-bola-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy.
mbola tsy nisy fibebahana nataonao akory dia efa maty hamonjy anao Kristy. Profon'izany hoe mety tena ny fotoana na havelomanao ianao vao tena nitodika tamin'i Kristy tamin'ny fo nibebaka marina. Fa ny fahafatesan'i Jesosy anefa dia efa talohan'izany, efa maty hamonjy anao mialohan'ny fibebahanao a Kristy. Ny famonjena amin'ny finoana toko 7:1-20 hatramin'ny toko 5:1-20. Inona kosa ny ateraka io famonjena io? Ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Manahoana ny fiainan'ny olona voavela heriko? Ny fiainam-baovao amin'ny Kristy ny toko 6:1 hatramin'ny toko 9:7-30. Ny misy hoe tadidinareo toko 9 io raha ny faraparany teny hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va fahantrana, famonjena, falenjehana, sabatra, samosary, araka ny voasoratra hoe toy ny ondry vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ny fiainan'ny olom-bovonjy tena vaovao, feno fandresena, feno fanantenana na dia misy zavatsarotra aza. Inona no manaraka? Ao amin'ny fizarana 5 dia momba ny Israely sy ny fandavany an'i Kristy ary ny fanambarana ny mbola fitohizan'ny planin'Andriamanitra ny amin'ny famonjena azy ireo. Na dia mbola feno fandavana an'i Kristy aza ny zanak'Israely dia mbola mitoetra mandrakariva ny planin'Andriamanitra ny amin'ny famonjen'izy ireo, ary tsy hoe mitoetra amin'izy ireo fotsiny fa vokatry ny fandavana ataon'ny Jiosy dia nitsatra any amin'ny jentilisa ny famonjena. Raha ny tantaran'ny Paoly manokana izay atao hoe apôstôlin'ny jentilisa dia inona ny zavatra nisy? Rehefa nitory tao Jerosalema izy ka tsy nohenoina dia hoy izy hoe manasa tanana amin'ny ranareo anio fa ho any amin'ny jentilisa aho. Ny fandavan'ny Jiosy dia nitondra ny fielezan'ny filazantsara tany amin'ny jentilisa. Ny fandavan'ny Jiosy dia nahatonga ny filazantsara hipaka tany amin'ny jentilisa. Tena hoe misaotra an'Andriamanitra fa raha nanaiky teo zany izy dia taraiky tatytsika. Dia fifaliana zany ry havana. Laizana zany ato amin'ny bokin'ny Romanina, Paoly dia milaza mihitsy hoe ny famonjena ry havana dia tsy ho an'ny Jiosy ihany, satria hoe tao amin'ny teny fikasana amin'ny Abrahama, amin'ny ry Isaka sy Jakoba, fa natao an'ny zao tontolo izao ny famonjena. Ny fahaenina dia manomboka isika ny amin'ny fampianarana ny pratika ny finoana. Fampiarana eo amin'ny fiainana kristiana ny amin'izany hoe finoana kristiana izany. Raha ny toko 12 dia tena ny eo anivon'ny fiangonana, ny fanompoana samihafa ao amin'ny fiangonana, atolory ny tenanareo fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra. Dia ao ny misy ny hoe raha fampianarana dia oka ho amin'ny fampianarana, raha fanompoana dia oka ho amin'ny fanompoana, sy ny sisa. Miditra any amin'ny toko 17 rehefa mamaky tsika dia ny fampiarana ny finoantsika any amin'ny fiarahamonina. Anisan'izany ny resaka fitondram-panjakana. Hoe izay misy dia avy amin'Andriamanitra, ny vavao an'ny mpitondra anareo. Ny toko 7 moa dia ny teny farany sy fanaovam-beloma. 4 sy fanaovam-beloma hitantsika manomboka eo amin'ny toko 10:4 hatramin'ny toko 9:7. Dia izay ry havana ny bokin'ny Romanina raha jerena ankapobeny. Maloana antsika ity anjara mofinaina ity aiza ho aiza ao amin'ny bokin'ny Romanina ny mofinainantsika androany, Romanina toko 10:1 hatramin'ny 10. Raha ny fizarana izay nresantsika teo dia tafiditra ao anatin'ny hoe planin'Andriamanitra momba ny famonjenan'ny Jiosy ity anjara mofinainantsika ity. Manomboka indrindra amin'ny fampatsehivana ny nanomezana ny lalàna tamin'ny alalan'i Mosesy, izay tsy pian'ny mpanoratra hoe tsy avy amin'io lalàna io ny fanamarinana, fa
avy amin'ny nanomezan'Andriamanitra ny Kristy ilay teny velona dia mifaranamono hoe fa amin'ny fo no inoana azona fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azona famonjena. Tao manamafy ny 7 ihany io 10 farany amin'ny anjara mofinainantsika io. Ny fodi-kevitra ato anatin'ny teksta: tsy ny asa sy ny fankatoavana lalàna no mitondra ho amin'ny fahamarinana sy ny famonjena fa ny finoana ny Kristy ihany. Izay ilay efa nitsahivana teo ny 5. Misy andininy mety manaitra antsika sady ohatry ny sarotsarotra hoe miaka midina. Dia hoe vakiana kely aorianany 5 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ao am-pona hoe iza no miakatra any an-danitra dia ny ampidina ny Kristy izany, na iza no hidina any lalina dia ny ampiakatra ny Kristy avy amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazaina? Eo akaikinao ny teny dia eo am-bavanao sy eo am-ponao. Mifamatotra ireo ry havana. Ny hoe tsy misy hoe any an-danitra sy any ambany izany izy fa tena hoe eo aminao tsy lavitra anao io. Tsy lavitra anao io teny io. Eo akaikinao ny teny, eo am-bavanao sy ao am-ponao. Ny teny amin'ny finoana izay torianay. Fa tsara ny andalinana an'ireo kokoa zany hoe 9, 7, 7 sy ny 9 dia hitantsika hoe fa inona marina ty miaka midiny ty ary inona ny akaiky avy eo. Fa lalindalina koa zany raha ho alalinina dia tsy ho tratra ny fotoanantsika. Misy zavatra ngeza be eo amin'ny 9, 7 sy 10 dia io no nasongadina kokoa ry havana. Ny finoana sy fanekena no miteraka famonjena, fomino vava manaiky. Izay ato amin'ity teksta ity. Dia mbola hitantsika ato ihany hoe tsy voafetra ho an'ny jiosy ihany ny famonjena raha atambatra ny 5 hatrany amin'ny 10. No sika mba handinika kely inona ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina manoloana ity soratra masina ity. Inona ny zavatra misy? Ny misongadina dia ny anaram-piangonana fa tsy ny anaran'i Kristy. Tsy ny finoana ny Kristy fa anaram-piangonana ny orenana. Izany hoe ny ao anatin'ilay fiangonana, ilay votoatin'ny fampianarana sy ny finoana ny Kristy fa zavatra hafa. Inona koa? Fa misy tena ara-baky teny hoe anaram-piangonana ny alokalofany. Na dia isika FJKM aza. FJKM fa hoe ahoana tokoa raha FJKM ao anjiso tokoa hoe tena mino anjiso tokoa hoe sa zavatra hafa tena hoe tsy misy famonjena raha tsy eo amin'ny FJKM. Ino izay ve hoany ao an-tsain'ny olona? Andrasana kely aloha aza vaiko amin'ny olona sasany izany raha ohatra ka hakisako any fiangonana hafa ary dia hoy ny fiangonana kafa hoe miara-pilazany tsara ihany. Ny ao ihany ny voavonjy. Na fahoriana aza tsy miditra ato izy fa miandry any ivelany ihany izy satria fahotany izany. Azonao reo ve? Na koa hoe maloto ny faty dia tsy misy kosina. Izay koa mantsy fampianarana manizy ny mijanona any ivelany. Maloto ny faty dia tsy misy kosina. Fa misy tena mifikitra mihitsy hoe ato ihany ny voavonjy. Fa aza adinoana fa na isika FJKM ary dia mety misy mieritreritra n'izany. Fa isika nefa tsy mampianatra an'izany. Inona ny saika ho teneninao teo? Koa raha mody mekarapoka. Ay! Dia nefa 10 aloha dia efa mandahan-kitsy rano an'izany.
misy saina noatra izany. Eny ary mbola misy anankolazaina ve? Nareo aza maiky ijery ny taratasy io fa ny aminareo ny misy arena be. Matokotoko foana. Reto teboka telo reto no hitantsika ao amin'ny taratasy. Mbola betsaka ny olona izay mitady fahamarinana amin'ny asa sy ny fombafomba. Ohatra, tsy maintsy mihazakazaka manao batisa ny zaza fa saute, nefa tsy ao anatin'ny finoana izay antoka ny fahombiazan'ny batisa. Ny atao hoe miantoka dia manana izay iantohany ianao. Miantoka indray aman-dreny mijoro manao fanekena 5 dia manana finoana matanjaka izy izany ao anatiny ao mba azony ny tarika n'io zanany io ho tafajoro amin'ny finoana koa. Fa tsy hoe ilay fombafomba etsy dia mijoro eo dia vita batisa, aleloia, mandra-pioana indray rehefa maty entiny eo amin'ny olon'ny altara. Efa vita iny izany, tsy ny mamonjy. Zay indraindray fandrika ao anatsika hoe ny batisa ny mamonjy. Tsia, Jisoa no mamonjy, fa dinga anara-panahy ny sakramety azonao manamarika ny fanorantenanao, ary ho an'ny katekomena manamafy an'iny batisa iny. Ianao manokana fa tsy ianao mbola hotrotrona indray, fa ianao sy ny safidinao manokana nandroso tamin'ny faresen-dahatra eo amin'ny 10 nino tamin'ny fo dia manaiky amin'ny vava. Zany indraindray ahazo mpakapanahy ny olona teraka tsy atao batisa zany no marary mafy. Pastera azo atao batisa fa izy any amin'ny hôpitaly. Tsika tsy manao batisa any amin'ny hôpitaly fa aty amin'ny fiangonana tsy isy akamehankamehana izany ho an'ny protestanta. Amin'ny fiangonana hafa izany no misy. Tena hoe ilaina mihitsy ianao hoe voateraka ny zaza dia ampianatra kely. Ny fanoloran-jaza dia ireto no antony: fisaoran'Andriamanitra ny fahazoana farandimby ary fangatahana ny hery sy ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanampy ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana sy fitaizana ny zaza ary ahatonga ny zaza hitombo ao amin'Andriamanitra. Ny batisa kosa tena tsy mitovy amin'izany satria efa natolotra, aleloia, tsy mila atao batisa intsony. Ao amin'ny liturjia ny fanoloran-jaza dia hoe hevery izay androsoana amin'ny fanaovam-batisa n'ity zaza ity. Izay ny afatra eny am-pamaranana na ao anatin'ny vavaka. Dia tena hoe dinga anara-panahy mihitsy ny batisa, fa ity zany fisaorana, fankasitrahana, fangatahana ny amin'ny fahafahana amin'ny taiza. Fa ny batisa tena dinga anara-panahy mihitsy. Dia tsy hoe kory hoe mamonjy ny batisa fa lalana izorana no ny fanekena ny tompo ny batisa, makamy ny fandraisana fanansan'ny tompo, makamy ny fanompoana samihafa. Na ny fanompoana samihafa, na ny fandraisana fanansan'ny tompo, na ny batisa dia lalana izorana amin'ny famonjena no ny fandraisana ny Kristy izany. Voavonjy ianao dia manompo an'Andriamanitra. Ao aritsika inona koa? Mbola tsy foana ny tantarany, tsy foana eo amin'ny tantarany repikondry. Inona moa ny atao hoe repikondry tamin'ny fanjakany Ranavalona faharoa? Rehefa nanaiky ny fivavahana kristiana izy dia namoaka didy fa Madagasikara dia fanjakany ny fivavahana kristiana ny firenena malagasy. Navoaka izay ny vokany, ndroatra daholo ny vahoaka satria tenin'ny mpanjaka mba hatao batisa ary miseho ho kristiana. Tsy nisy tany amin'ny fo fa falifaly hoy ny fanjakana hoe zao hono dia lasa daholo. Izay ilay repikondry teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, ka mbola tsy foana izany. Isika zokonjokony dia mety nanamarika fa tamin'ny fotoan'andro taloha rehefa krismasy dia be ny zazakely atao batisa. Marina ve? Ary amin'izao ohatry ny vitsy indraindray ary nisy fotoana krismasy tsisy nanao batisa mihitsy tamin'ny fitondram-piangonana nataoko dia gaga fa maninona ary. Izany hoe mivoatra ve izany ilay fiangonana?
ka mahafantatra tsara inona ny antony batisa. Fa na izany na zany dia mbola misy ny hoe mirohatra atao batisa isika kristianina tsy antony no ny finoana fa antony fombafomba fotsiny. Dia ny hoe repikondry atao batisy ny zanaka bebe anankiray, andao ampiarahana eo daholo ny antsika. Le ampiarahana eo daholo ve tena niainga tamin'ny faharesen-dahatra sa fiainam-pianakaviana dia falifaly bebe fa natao batisany zavikely 5 ohatra. Tsy voatery izay tsy voatery repikondry fa mety teny tamin'ny finoana tokoa, fa mbola misy an'izay repikondry izay. Ohatra anatin'ny dinika katekomena fiandohan'ny taom-pianarana moa zao dia inona ny antony diranao katekomena? Nandeha ilay kozinako dia mba nandeha koa. Tonga dia fantatra zany ny ao anatin'izay. Zay aloha zany ny lalana nitondran'Andriamanitra azy, tsy midikitsika hoe tonga dia tampina ny domy, tsia fa miainga eo sika fiangonana mitaiza sy manabe araka ny finoana, fa tsy anga zany nidirana katekomena, fa fantatrao zany hoe aizy eo am-piandohana dia izay repikondry ny anazy. Niditra kozinina dia mba nandeha koa kozin, dia rataitra koa kozinina dia iny le hoe mba miaraka amin'ny fetiny rehetrarehetra amin'ny misy koa ny hoe fa naninona ianao mbola tsy niditra tamin'izao? Nasainy mamanay niandry ny zandrinay azonao reo hoe mba miaraka hony taditio fa raha izay moa ny tonga ny tompo tamin'ny taona 420 dia nakaiza ianao? Zany mbola ahitana taratra hoe misy faka mbola tsy niongotra tsara ny amin'ny repikondra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny. Dia tsy fombafomba, tsy hoe mandeha ranona dia mba mandeha, fa tena hoe amin'ny fono inoana, amin'ny vava no anekena. Tsy hoe fanoratena tsisy finoana zany, fa tsy maintsy miainga amin'ny finoana avy ao am-po ny fanoratena marina amin'ny fiangonana. Fiangonana kristianina dia antsonana mafy fa ny famonjena amin'ny finoana Kristy ihany no tena zava-dehibe. Ao sika hijery ny tokony hiverenantsika na hiainantsika izany foto-kevitra izany ara-tsoratra masina mba hifikitra amin'ny finoantsika. Dia eo vakiana ny Galatiana 2:9-10. Galatiana 2:9-10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Dia izay tena hifikirantsika izay hoe ny finoanan'i Kristy no hanamarinana antsika. Ary hamafisina fa satria isika voamarina dia miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hoe miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra mba ho voamarina. Raha mifampianana katekomena dia hoe tsy hoe miaina ny didi folo isika mba ho voavonjy, fa satria voavonjy dia miaina ny didi folo. Eo amin'ny lesony didi folo misy an'izay fampahafantarany katekomena izay no hoe tsy hoe miaina ny didi folo mba ho voavonjy, fa satria voavonjy dia miaina ny sitrapon'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny soratra masina, miaina ny didi folo satria voavonjy. Inona koa? Io ilay tsy menatra ny filazantsara aho. Ndeha ny vavantsika entsika manambara ny filazantsara ny famonjen'i Kristy. Tsy hitanisa lalàna manoloana ny olona sika aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao, fa ndao vetivetesina izany atao hoe fiantsona ny olona anaika ny Kristy amin'ny fo feno finoana, fo torotoro sy mangorakoraka, fo feno fanantenam-pamonjena. Tena diso
ary miaiky ny fahadisoako mandray ny Jesoa ho mpamonjy aho. Zay ilay filazantsara. Ampahafantariny olona ny fahadisoany tario izy bebaka fa tsy mamenatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra amonjena izay rehetra mino zany. Atoky amin'ny finoana sy fanekena amin'ny vava sy ny fo isan'andro. Korintiana 2:7-10. Ary satria manan'izany fanahiny finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia miteny, dia mino koa izahay ka miteny. Ivereno ny soratra masina, ny fo mino sy ny vava miteny. Le ho azavaina manokana ny andininy 10, mifamatotra ihany amin'ny andininy 9 izy io. Amin'ny fo no inoana azona famarinana, ny amin'ny vava no anekena azona famonjena. Inona no hoe fo? Taovaloha zany ny fahalalantsika azy amin'ny fahalalana ara-tsiansa dia ny fo ilay iangan'ny fikorianan'ny rà rehetra. Fa amin'ny soratra masina inona ny fahafantarantsika atao hoe fo? Soratra masina milaza koa ny fo amin'ny mahatôva azy, fa inona koa no ambaran'ny soratra masina amin'izany hoe fo? Mazava tsara hoe mpanao salamo koa manao hoe tampoko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Inona koa ny fahazonareo ny teny hoe fo ara-tsoratra masina? Dia ahoana ilay fo vato? Tsy hoe vato be tena hoe vaingam-bola mena be sa volafotsy sa vato sarobidy safira. Inona koa? Somary sarotra alaina raha tsy hoe manambatambatra soratra masina be dia be isika ny hevitra tian'ny soratra masina ilazanany amin'ny hoe fo. Tsaroantsika raha nanotanisany amin'ny hoe fahasambarana i Jesoa ao Matteo 5 dia ahoana ho izy? Miresaka fo izy ao. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Raha io tenin'i Jesoa io zany ny fo dia ny fitaovana ifandraisana amin'Andriamanitra. Vava ny maso moa zany dia vavahady-tsaina. Fitaovana ifandraisana amin'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe io zany ny masontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Fa ny fo ao amin'ny soratra masina dia milaza ny toeran'ny fihetsem-po, milaza ny fitoeran'ny fanapahan-kevitra, milaza ny fitoeran'ny safidy. Ao zany miandrona daholo ny rehetrarehetra. Milaza ity eto ambany masontsika dia ny fitoeran'ny finoana. Io no raisitsika ny hoe amin'ny fo no inoana. Ary tsy mijanona ao anaty ny finoana fa tonga eo ivelany amin'ny teny aloky ny vavantsika. Ny fo zany dia ifandraisanao amin'Andriamanitra. Andriamanitra ihany mahita hoe mino ianao. Fa ny vava dia ifandraisanao amin'ny hafa, lasa fijoroanao ho vavolombelona amin'ny hafa, ny amin'ny finoana ao anatinao ny teny aloky ny vavanao, fanekenao an' Jesosy Tompo. Ny teny fototra amin'ilay hoe anekena dia hoe homologué. Nareo mpampianatra mahay tsara an'izany. Na nivoaka ary ny mari-pahaizana kanefa tsy nekena dia tsisy dikany iny. Izany hoe na feno finoana firy taona ao am-ponao na firy taona kanefa tsy nambaranao, tsy nolazainao zany dia ohatran'ny olona tsy mino ihany ianao.
Zay le teny fototra tena misy dikany izy homologen'ny vava zany ilay finoana ao anaty. Ary ny ao anaty izay Andriamanitra ny mandinika azy, mandinika ny vosin'ny fo, dia tsy maintsy miseho eny ivelany fa tsy vitany hoe Andriamanitra ihany. Za mino Andriamanitra ny malalan'izany, mila fantatry ny olona koa fa mino ianao. Zay ny antony dingana anankiray ao amin'ny fanoratena kristiana ny mampandray fanasan'ny tompo. Tsy hoe nandrean'i Jesosy fotsiny ianao dia any anaty vahoaka any ianao le nandrean'ny tompo. Za nge efa nandrean'ny tompo e. Atao inona tsony mianatra katekomena, atao inona tsony makeny amin'ny alitara, za efa mandray ny tompo. Fa iny le hoe mila manaiky ny vavy ianao, vavolombelona. Fa tsy nijanona atao amin'ny rindrina efitra ny fiangonana ihany dia ato ianao nitatatatany derao Andriamanitra. Fa rehefa ry ianao dia miondrika ohatran'ny hoe tsinitsinina mihitsy ianao, ohatran'ny mitovy amin'ny olona rehetra. Fa iny vavanao miteny iny dia entinao manambara ilay finoana ao anatinao. Raha ohatra mbola resahana koa ny hoe mifihetsika ao izay milaza zavatra, dia entinao manambara ny finoana ao anatinao. Na ny teny na ny asa, entinao milaza ny finoana ao anatinao. Isika moa zany mahafantatra hoe ny fihetsika ao dia milaza zavatra koa. Raha za zao tsy hiteny tsy hivolana fa andalo eo aminao dia atotototoko ny tongotra. Inona ny dikan'izay? Tezitra aminao azy zay. Tsy miteny tsy mivolana, kanefa izay fihetsika izay dia milaza aminao fa misy zavatra manahirana aminao. Azonareo ve? Ny dikan'izay tsy hoe vava hiteny ihany, tena hoe ity vava arabaky teny, fa ny teny sy ny asanao dia tokony hanambara ny finoana ao anatinao. Zay ilay izy. Andao nge jerentsika ny Matthieu 12:34-35 efa hainareo ilay izy fa andao jerentsika fotsiny. Matthieu 12:34-35 iry amin'ny farany ankavanana iry. Vakiko amin'ny anaran'ny tompo. Ry taranaky ny menarana ataonareo izay raha tsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny ao am-po no itenenan'ny vava. Ny rakitra tsara no hamohan'ny olona tsara fanahy ny zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no hamohan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Le andininy fahadimy amby telopolo manamafy an'ilay hoe tsy voatery ho vava akory, fa mivoaka amin'ny asa ataonao ilay finoana ataonao, ilay finoana ao anatinao. Zavatra tsara ataonao ateraky ny tsara ao anatinao. Ny finoana ao anatinao dia mibaiko ny mombanao rehetra hanao zavatra hanambary izay finoana izay hijoro ho vavolombelona raha ohatra ka filaza mahazatra antsika. Io andinina io zany dia mampiseho ny fifandraisana tsy azo sarana eo amin'ny finoana sy ny zavatra atao na ny zavatra lazaina. Vao miainga vao mihetsika fotsiny ao dia fantatra hoe mino an'i Kristy zany olona zany. Vao mandeha fotsiny ianao, vao miteny ianao dia hafa ny fitenenanao. Na ny vavantsika na ny tenantsika zany dia tadidio fa tena fitaovam-pifandraisana masina. Tadidio zay. Aza mba isan'izay olona hoe mpiady an-tsena fa anontany io. Tadidio ty Romanina 10:10. Ataonao inona ny vavanao? Jakoba dia mampianatra ny amin'izany. Tsy misy hoy izy vavaka hoe sady hiderana no anozonana. Fa misafidy ianao na hidery ianao na hanozon'olona. Tsy afaka miaraka ireo. Tsy misy hoe sady hitorianao filazantsara no tenenanao ratsy io vavy io. Masina ny vavantsika, masina ny momba antsika rehetra rehefa mino ani Jesosy Kristy isika. Nao sika hiditra amin'ileo fanontaniana telo isaintsaina sy fanakalozana. Efa mamaraparana 2 minitra zizany nanantsika. Vakiko ilay fanontaniana dia mba avalianareo any amin'ny alianareo any na koa iarahanareo mifanakalo hevitra amin'ny hafa. Voalohany amin'ny fiainanao andavanandro mbola miantehitra amin'ny asa sy fombafomba fa tsy amin'ny finoana an'i Kristy ve ianao. Inona no anton'izany raha toa ka mbola ny asa sy ny fombafomba ny antehiranao.
Ny faharoa, ahoana no hahafahanao mampifandray ny finoana ao am-ponao sy ny fanambarana amin'ny vavanao amin'ny fomba mazava eo amin'ny fiarahamonina misy ianao. Ahoana ny tena hahafahanao milaza ny finoana kristianina amin'ny ataonao sy amin'ny lazainao amin'ny manodidina. Mila eritreretiny izany satria bakeo ny tia andininy fahafolo ity isika. Amin'ny tian'io ity eritrereto hoe ahoana ny fomba neoko ny finoako amin'ireto manodidina ireto, na amin'ny teny ho lazaiko na amin'ny zavatra ataoko. Eritrereto raha ny andininy fahafolo dia mampiseho fifandraisana eo amin'ny finoana sy ny fanambarana. Inona ny fomba fanao atsapaitanana anamafisan'izany amin'ny fiangonana misy atsika sy ny fiainanao manokana. Ahoana ny fomba ahazoana maneho amin'ny fomba azo tsapaitanana ny finoantsika fiangonana ary mitombo amin'izany. Io dia azo valinana hoe eo ambany eo moa izy hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny hafahantsika mitombo amin'ny finoana ary mitombo koa amin'ny fahaizana milaza ny finoantsika mijoro ho vavolombelona dia tena ny soratra masina ihany. Ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Ao no mampitombo ny finoana, ao koa no mampitombo ny hery entintsika mijoro ho vavolombelona asahitsika manambara ny finoantsika na amin'ny teny na amin'ny asa. Rehefa malaindainy sika amin'ny famakiana soratra masina araka ny faneken'ny mpandraina, ny fanarahana fampianarana samihafa aty amin'ny fiangonana, dia tsy misy antoka azo ilazana hoe ianao io dia ajoro amin'ny finoanao, amin'ny fiainanao, amin'ny teny na amin'ny asa. Fa rehefa olona no mazoto amin'ny famakiana soratra masina, fianarana ny tenin'Andriamanitra, miorina amin'ny finoana izy ary afaka antenana hijoro amin'ny teny sy amin'ny asa. Amin'ny fo no inoana azoana fahamarinana, amin'ny vavana onekena azoana famonjena. Dinidin'io dia hifanakaloza ny fanontaniana izay nomenantsika ry havana. Hivavaka isika ry havana. Dia misaotra anao Andriamanitra no fotoana nahafahanay nandinika ny teninao tao anatin'ny fandaharana mofonaina. Misaotra no fahampahafantarana fa ny finoanan'i Kristy ihany no miantoka ny fanamarinana anay ao aminao Andriamanitra. Ka na nahoana na nahoana fahadisoana vitanay, na inona eloka nataonay, dia miantoraka aminao amin'ny finoana ao anatin'ny fibebahana marina izahay, manantena ny fanamarinana ary mahatoky ny famonjena omenao. Meo anay ny fo feno finoana mba hiainanay amin'ny fanamarinana isan'andro, ary izany fo feno finoana izany no andrisika anay hijoro vavolombelon'ny famonjenao amin'ny teny alokon'ny vavanay amin'izay rehetra ataonay, mba ho tahaka ny mponina tany Tesalonika koa izahay, ka haneno amin'ny asa sy ny ataonay ny filazantsaranao Kristy. Mametraka eo am-pelatananao ny fandaharam-potoananay tontolo andro, ary ho tantaninao izany, ajoronay ho vavolombelonao amin'ny fomba rehetra. Ambiny koa izahay ka tahio mba ahita zava-tsoa amin'ny ezaka ataonay eo amin'ny asa aman-draharaha. Mivavaka aminao izahay ho an'ny fiainanay isan'ankonana, mitojo fifaliana tena kasitraka anao ireo mety misedra fahasarotana, atoky sy hanantenanao. Mivavaka izahay ho an'ireo tsaboana satria marary, naizanaiza misy azy ireny, any amin'ny toeram-pitsaboana, any an-tokantrano, eny an-dalambe, ary izahay miara-mivavaka eto mety mitondra fanaintainana ao amin'ny nofonay. Ka sio izahay Tompo amin'ny tanamahirinao izay efa nitondra fanasitranana ho an'ny olona maro nanatona anao. Dia tahio ireny firenenay, meo fampahirezana avy aminao ny fiangonana, mba hanana finoana tena matanjaka sy hanantena famonjena amin'ny asa sy ny fombafomba, fa hifikitra amin'ny finoananao Jesosy Kristy. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny famonjakanao, atao ane ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io ny anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery
ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nitsodrano izay tonoana sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.